Atolotry ny radio Madagasikara ho anao zao. Foazy a Tantara mitohy nosoratany Lota Rafalimanana. Ireo anome aina ny tantara: Onimamy, Alain, Daniela, Niony. Mpandray feo Lovatolotry Andriamanana. Mpanatotosy Alain Rabemanatsoa. Ay, ianao mora tezitra kely. Za nefa mba nivazivazy fotsiny tamin'iny. Ne me refais plus jamais ça, s'il te plaît. Fa inona zany no antony mahatonga anao tsy mitia afa-tsy ny zana-bazaka? Satria ve any an-dafy no tianao honenana rahatr'izay? Satria tia hanana nationalité vahiny ianao? Peut-être. Mais en vérité, mbola hafa ihany ny importé. Au moins métis. Arajanony ihany zany resaka zany fa makalove ka. Masina. Way, Jina, manahoana ianao? Salama. Avelako nareo fa andeha. Masto. Tena tsy nanam-pony mbola iona aminao aha. Fa inona ny ataonao aty? Manana namana mianatra ato ka. Ohatriny hoe nanapaka ny resaka reo ve mifahatongavako? Tsy olana ka. Resaka tsisy dikany koa ny anay e. Tsisy dikany? Resaka momba ny fitiavana sy ny fanambadiana. Zany ve dia tsisy dikany? Fa olona tianao anga izy dia mikasana mpiakatra azy vady ianao. Mazava ho azy fa tsy ny valiny. Ary raha ianao no alaiko, ahoana no mety ho valiny? Tsy avy hatrany. Fa nahoana? Satria tsy mahafantatra anao ako. Angamo mbola tsy renao fa ny fitiavana ny lehibe indrindra fa tsy ny hoe fifankafantarany. Nisy fotoana na inoko anao nilaza tamiko hoe miezaka ny miaina amin'ny kolontsaina mahaenao anao. Zay kosa aloha dia marina. Mahafantatra ny atao hoe vady atolotra ve ianao? Mazava ho azy. Tamin'ny andro fahiny iany nisy an'izany e. Mba efa nizahanao fantarina ve aloha ny antony nahatonga andreo ray aman-dreny nanao an'izany tamin'izany. Tena ahoana koa ny zanaka no nanaiky ny vady natolotry ny ray aman-dreny? Asa, satria mbola nanjaka ny fifanajana sy ny fifampiainoana teo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Tsy diso zany fa marina kokoa. Fantatr'ireo ankizy ireo fa tsisy ray aman-dreny an'olo-bato mafana ny zanany mihitsy. Ary ny ray aman-dreny, nahoana izy ireo no nandidiny ny zanany mikambana amin'izay tsy safidiny fony akory? Satria ny hevitra izy ireo fa tsy tokony apetrany eo an-tanan'olo tsy fantatra no afiny zanany. Ao anatin'izany rehetrarehetra izany, aiza ho aiza ilay hoe fitiavana. Ny fitiavana? Raha ny fanambadiana malagasy ny resahantsika dia mbola lehibe lavitra no fitiavana ny fanambinana. Izany fitiavana izany ao an-tokantrano no hitsiriany tsikelikely. Fifanambinana? Tsy azoko. Ohatra hoe be dia be, ny tonombitana, ny firazanana, ny fokony aviana, sy ny sisa e. Raha ny ray amin'ireo tsy mifanaraka, azo ahina fa tsy maintsy hisy fiantraikany ratsy amin'ny tokantrano misy mivady izany. Azonao ve? Azoko tsara ny hafatra tiana mampitaina. Ary raha ho lazaiko anao avokoa ny momba, azo eritreretina ve hoe mety ho ekenao ny arahantsika? Na anaika aza tsy voatery ho lasa mpivady any antsika e. Kanefa raha fiarahana tsy ho tonga amin'ny fanambadiana, ataoko fa tsy misy antony tokony hanomboana azy akory. Inona ro ianao no mety hoe antony tsy hatateraka ny fanambadiantsika e? Satria amin'ny fotoana hoe mety angatanao any amin'ny ray aman-dreniko, mety andahanao izy ireo. Fa nahoana? Inona no antony? Ny antony be dia be. Tsy voatery hoe avy aminao satria tsy miankina aminao rery izany, dia tsy miankina amin'ny bogosité koa, tsy miankina amina vola ihany koa e. Satria tsy ny anio ihany no tsinjovina fa no avy indrindraindrindra. Asa, iza no mahalala so sanatrika hoe mpamosavy ny kuizana tamin'ny fotoan'andro ny loharan'ny vinareo, ohatra. So sanatrika manana tarazo ratsy na mitondra ozina ihany koa fianakavinareo ka mety handotony rano izay ho taranaka ny orina. Tsy maintsy isy mantsy ny tetiarana ary avy amin'izany no ahafantaranandreo rehetra ireo, dia miankina amin'ireo ihany koa no mety hoe anekenana tsy mifangatahanao.
tsy azoko adika hoe rasisma ve zany. Angamba tsy maintsy misy atrany anefa zany e, raha ohatra hoe te hanangana fianakaviana mendrika tsika. Marina zany efa nahita tranga ohatran'izany a. Tia toka be avokoa izy mianakavy, hatramin'ny renibeany ka hatramin'ny zafiafiny. Ny amamona sy ny fandritatatra no hitovizan'ny vehivavy rehetra ao anatin'ny fianakaviana. Hitanao amin'izany dia mbola sahanorina taranaka avy amin'ny fianakaviana ihany ve ianao na dia hoe efa fantatrao aza ny tarazo ratsiny? Mazava ho azy fa tsy ny valiny satria tsy te hananjanaka mamilava azonao tsara le izy. Dia izay ny no ilana ny tetiarany e, mielony any akena sy anaovana voady sao dia hoe sanatrika mifandroy amin'ny karazan'olona toy ireny ny fianakaviana ampoiranao, indrindra ihany koa mba tsy sanatria hoe olon-droa mifamototra no hivady. Raha ny amin'izao andro iainantsika izao aloha tsy misy mandraran'izany intsony. Ny gâteau sy ny baolina ny tena zava-dehibe amin'ny olona ankehitriny. Tsy manan-tsafidy raha teo ny akamaroany e, satria ny kibo ny tonga aloha. izay indrindra vitsy ny tovovavy mahavita mitandro ny fahadiovany melony fanambadiana. Tsy mahagaga izany satria vitsy ihany koa ny tovolahy mahavita mapakatra tovovavy madio ao an-tokantrano. Ianao ve mahavita? Rehefa ianao no manaiky ampiakariko, mazava ho azy fa eny ny valiny. Ianao tia ajanao aloha vazivazinao dia andao hiala eto e. Efa morombey folo sasany anie izao e, mety efa lasanoty angamba le olona andrasako. Ndao ary vazivazy avokoa izay voalazako teo izay, so raisinao matotra. Na izany na tsy izany mahafinaritra any miresaka aminao e. Mendrika ny ompinamana antsika. Inona ny mahavarinanao anaty solosainao e? Miezaka memoriser ny anaran'ireto vila reto a. Fa maninona ireo? Nanao recherche momba ny tanana sy ny culture ny reponinao aminy ako. Ay, dia mba nisy nahalinanao ve? Mazava ho azoko, zange mahatonga mitadidy azy e. Ay, ka mba zara ho amiko raha hoe. Ohatra hoe ny fomba ny tehoany rehefa misy fahoriana afa mihitsy ny asa tsy ohatry ny etsika. Fa ahoana? Ny etsika rehefa misy fahoriana dia maneho alahelo, couleur sombre avokoa za jerena rehetra, ira-pivavahana sy nostalgique ny alefa. Fa ny antehoanina au contraire, ohatry ny hoe manao fety izany, misy mozika mitatatata, mandihy ny vehivavy sy ny sisa. Ny tanjona hono dia mba ahazahoana olona betsaka anotrina le seremonia ao voninahitra le maty. Nga? Dia ny any Indonésie indray misy karazana fomba ankalazan'izy ireo rehefa tonga mois d'août, avoakan'izy ireo avy ao am-pasana andrasana dia sasana dia ampiakanjona sy ny sisa. Raha ny famongarana ny razana avy ao am-pasana no mba hanomezam-boninahitra azy, efa ely izany ny misy. Fantatrao tsara angamba ny namongorana sy nitondran'ny zanak'Israely ny taonan'i Josefa avy any Egypta. Diso fantatro loatra indray aza. Dia ekenao ve zany? Pourquoi pas? Mety izany matoa nataoko. Ka inona nefa ny mahasamihafa n'izany sy ny famadihana izay lazainareo fa fanompoty sampy sy fomba andemony? J'en sais rien Maman no tokony antaninao an'izany fa tsy za. Tsy mahafantatra afa-tsy izay nampianarina. D'ailleurs, je m'en fous. No midécouvrir ny toerana sy ny culture ao amin'ny any zao mahaliana. Exemple fotsiny azy ireo lazaiko anao ireo fa mbola betsaka amin'ny pays manana tradition hafa mihitsy. Ohatra hoe ny Sicilien, ny any amin'ny Nouvelle-Orléans, ny Mexicain, ny Irlandais sy ny sisa. Ary ianao mahafantatra toerana maro be. Tahaka ninona? Ezahako fantarina avokoko. Manomboka any Europe, Asie, Moyen-Orient, même l'Afrique, mais surtout l'Amérique. Tsy dia misy antony be manahoana fa juste hoe pour la connaissance fotsiny. Mahafinaritra izany ka. Kanefa raha mba hangataka aminao aho hoe mba tanosao amiko ireo vohatra masina 12 eto Imerina, mety ho hainao ve hoe aiza sy aiza avy no misy an'izany? Vohitra amin'ny masina 12? Inona koa izany? Dia aiza misy an'izany? Dia eto Madagasikara ve aloha misy an'izany? Tsy fantatrao akory ny fisiny io, kanefa ny firenena sy ny fomba ny any ivelany laninao tsenjery. Ka aiza kosa ary ny aizako an'izany? Tsy nampianarana ny tany ampianarana anie izany. Hovaiko ho tsotra kokoa indray ary ny fanontaniana e. Mahay manavaka ny atsimo sy ny avaratra ve ianao, ny andefana sy ny atsinanana? Non, fantatro fotsiny hoe
nord no avaratra dia sud no atsimo. Loza eny e misy aza moa lehilahy lehibe efa 30 taona no loatra aza tsy mahafantatra an'izany. Enao koa menatra be afa aza omehezana mba hatoroy re a. Oviana moa antsy nampianatra sy nanoro anao e. Fa hono a inonanao ke le vehivavy-ndresaka taminao ankeo iny? Izy zany ijina. Tsy fantatro fa zaza mantany anaoko. Ijina iny namako toanao. Namana sa ankizy c'est ta copine? Namako aminao. Hitako daholo angery nataonareo reny ndresaka ela be ry nareo dia aveo niditra resto. Angara-pinamana dia tsy afaka miditra resto. Mpandainga zaza lengalengana fa tsy tiako. Reko daholo ange ndresaka reo e fitiavana e raray e voaresaka reo hatrany vodiondry sy ny mariage. Dia maninona tsy mahazo miresaka an'izany angampinamana sady ny tsy azoko dia hoe inona amin'izany no mahatezitra anao. Raha ny fahafantarako azy mantsy dia ny olona sary-piaro amin'ny olon-teny no manao ohatra n'izao fiantsika ao izao. Pardon? Fa inona kay no tokony hasary-piaro aminao azafady? Fa iny koa moa ianao no tokony hasary-piaro aho? Asa tsy vitan'izany mantsy fa tena narahanao masakaiky mihitsy izay matoa fantatra ao hatramin'ny votoaton-dresakay. Teniteny foana tsy. Lasa vato. Narahanao teto amin'ny radio Madagasikara teo. Foazy a Tantara mitohy nosoratany Lota Rafalimanana. Ireo namelona ny tantara Onimamy Alain Daniela Niony. Mpandray feo Lovatolotra Andriamanana. Mpanatotosy Alain Rabemanatsoa. Mbola itoy